PFE dia nandranzaha tamin'ity symposium international ty satria tsara ho fantatra dia raha ohatra tsika ka te hivoatra dia mila mahafantatra ny tantarany PFE. Zavatra ohatr'izao zany nanosika anay hoe amea lanjany an'izao événement zao. Raha mahafantatra koa fa ny événement zao tsy dia tena misy matetika eto Madagasikara. Hitanay hoe au niveau PFG tena initiative tena tsara dia tsara. Manaraka izany koa dia tsara fahafantarana ho an'ny olona fa ny PFE koa zany dia miara-miasa amin'ny orin-tanà amin'izao fotoana izao. Misy ireo mpianatra izay misy kilalao ataonay amin'ny Facebook dia nitanjona hoe rehefa misy ankizy voasafidinay dia entinay mitety an'ireo vestige na zavatra tsara ho fantarina eto Antananarivo miaraka amin'ny orin-tanà zay manao izay dia rehefa vita zavatra izay dia entinay aty ilay ankizy mba mahafantatra bebe kokoa avy eo ny tantara Madagasikara. Dia izay zany tiako tenena hoe anatin'ny marina fa PFE dia entreprise commerciale fa misy koa ny rôle-ny en tant que hoe banque citoyenne et banque responsable à travers ny activité anay zany hoe responsabilité sociétale et environnementale. Dia eo zany ilay andraikitra hoe mampianatra koa izay mampianatra ny tantara Madagasikara. Misy ny activité amin'ny PFE fa ireo activité anay ireo zany dia tokony mifandray hatrany amin'ny fampianarana ary indrindrandrindra mampivoatra ny kolontsaina malagasy.